Ok, toizantsika zany ty fampianarana kely momban'ny fanamboarana site ty pratika zany no atao am'izao satria ty site ty tena tonga de tiako anaovana site anankiray tsy iny zany fa ty site hoe malagasy point it ty no ataoko afindrako am'ty site andrana ity de zany ho hitanareo ahoana fomba namambarako an'ity hatramin'ny farany fampiasako Drupal satria ty zany tsy nampiasa Drupal hatramin'izay ny antony nampiasana Drupal aloha de mila ty site ny malagasy point it ty namboariko manokana tamina zavatra anahy manokana zany de ny olana nefa mivoatra be le teknôlôjia za tsy afaka manavao hatrany an'le zavatra nataoko anahy manokana zany de tsy maintsy aleo mampiasa zay efa misy ihany zay ny antony anankiray de ny antony anankiray koa ny olona mikarakara an'le izy zany ny olona mpampiditra le données amin'le izy efa mpampiditra données amina site hafa ihany amin'ny vaovao.org indrindrandrindra de aloha tonga de atao amin'ny Drupal de mitovy daholo zany ny zavatra atao fa tsy misahirana izy rehefa avy eo zay zany no antony nampahatonga anahy koa hanao anazy amin'ny Drupal de am'izao zany asehoko anareo ahoana am'izay zany ny zavatra atao tonga de atao vetivety mihitsiny ezahanao vita androany io site io saotra antsika zay manaraka anazy sahady tamin'ny farantsika nijanona teo amin'ilay loprimina lely jiro tamin'ny farantsika nijanona teo amin'ilay hoe vita zany misy efa misy article efa misy page statique jerevantsika hoe inona ny zavatra azo exploiter na de inona ny zavatra mbola tsy ampy miditra en tant qu'admin zany de rehefa tafiditra en tant qu'admin ka sady alaiko ihany ty site ty atao référence hoe inona ny zavatra ilaina ty zany ny tena zavatra importante aloha misy an'le vaovao de ohatran'izao fipaozin'le vaovao de misy an'ireto bloc kely reto andrasy fa ohatra tsy mandeha ny souris ok misy an'le vaovao ty ohatran'izao zany paozin'le vaovao de misy an'ireto bloc kely reto zay ohatran'izao ny paoziny de misy an'ireto bloc reto ihany keo de misy ny ty tahirin-tsary ty tahirin-tsary ty tena important mihitsy satria manana tahirin-tsary efa hatramin'ny 10 taona mahery zahay ty zany tsy azo variana fa ity ary ny tokony atao baziny satria atao ny tantaran'ny fiainana eto malagasy eto Italia de aveo misy menu eto moa zany tasomiko ohatran'izao ihany koa menu zany hoe le endriky le page zany avelako ohatran'izao na de hoe mety misy olana kely raha na moa izy ty resaka responsive zany hoe momba ny fijerevana anazy amin'ny téléphone angambany tsy de hisy olana fa ho tazomiko ohatran'izao ihany ty ilany avy ty ty menu ty tokony azo ahena de azo sokafana zay angamba ny zavatra atao eny ho tazomina ohatran'izao ihany le izy de ny atao amin'ny ankavia koa zay ihany zakavanana koa zay ihany de ny logo ezahako atazomina koa ty logo anankiray ty zay angamba zany no tokony atao fa hojerena tsikelikely da ohatra sika hanomboka ny zavatra ataontsika voalohany zany aloha de mamorona ny type de contenu vaovao tsy haiko na efa mety ty ato ty hoe article ty zany ny vaovao rehetrarehetra ty toa ty azontsika hovaina hoe news satria mba ahafahan'le olona mpampiditra rehefa avy mahafantatra hoe aiza moa zany news enregistré type de contenu de gérer les champs ny champ ato zavatra anankiroa fotsiny no napetrany zavatra anankiroa fotsiny napetrany ato koa ohatra somary misy erreur kely ty site fa ela be tsy nikasika an'ity site ty tsena satria tsy nety ny ohatran'ny 100 le mpamangy de aleo de tsy nataoko fa am'izao am'izay zany na tsy mihoatra 100 raha tsy manina fa zahako ilaiko le site
ok de ity zany misy rarakely fa hojerevantsika izy avy eo de ny ty news basic page ty izany zay ny type de contenu hoe news gérer les champs ina avy ny ilaina am'le izy titre de tag de body de image afaka mampiditra maromaro hojerevana ty sao de tsy ohatran'izany ny ato nombre de valeur anankiray tokony afaka mampiditra sary maromaro zany le olona mampiditra le vaovao marina fa hoe mbola ataontsika rehefa avy eo ny resaka tahirin-tsary fa zany hoe atao ihanyzay ihany izy ahafahana mampiditra sary roa na telo aminatin'ny article anankiray de ankoatran'izay tag efa misy body efa misy zay dia manaraka an'izay ny ampiditao de ampidiriko zao koa ny type de contenu vaovao anankiray de tsy inona zany fa ny tahirin-tsary zay antsoiko hoe album ato napetraka ny tahirin-tsary inona ny ilaina ny album io gestion multilingue tsy apetraka tony tsy atao anytony izy afficher l'auteur et la date ilaina page de commentaire tsy maninona misokatra paramètre de menu tsy apetraka koa izy fa tsy maninona enregistrer et ajouter les champs de avy eo tonga ato mizay anaty erreur ty fa vérifier ko rehefa avy eo mbola kamo de ny ilaina am'le album zany titre de body efa hita iny de ny sary asina sary ihany koa zany ato am'izay zany misy any hoe image rehetrarehetra ny mampiavaka ny nataonay tato amin'ny tahirin-tsary ny serasera ny malagasy.it de le tahirin-tsary reto sary rehetrarehetra ato zany hébergeny amin'ny toerana hafa daholy ohatra hoe amin'ny Flickr ny amin'ny Google photo fa tsy misy héberger ato amin'ity site ty de angambany zay mbola azo tohizana ihany satria misy toerana fanaovana le copie an'le image de tonga de apetaka eto fotsiny zay zany mbola azo tohizana ihany fa ny mampiavaka azy fotsiny de omeko ihany ny possibilité ampidirana sary direct atao amin'ny site zany hoe field de ataoko hoe field album images ny anarany image de enregistrer azo asina hoe tag koa angambany rehefa avy eo fichier public ok enregistrer paramètre des champs image de reny tsy asina ny rehetrarehetra de titre tsy asina thumbnail tsy asina avela amin'io tia nombre d'image koa atao illimité satria ty zany raha ohatra ka ampiditra sary maromaro enregistrer paramètre zay zany no mikasika an'iny de le niteneniko teo asina tag fa alohan'ny ametraka tag ako de mamorona contenu ato ako le tag ahafahana manao recherche anazy fa milohany metraka tag de manao mamorona taxonomie vocabulaire mamorona vocabulaire vaovao ako ohatra hoe album de ato zany ny tag ny album am'izay mba tsy mifangaro am'le tag ny tag ny article sa manana ny anaovany anazy misy mametraka tag ny article misy mitambatra amin'ny tag ny album savy atao an'izay inona ny atao nanasarahana anazy alors atambatra esorina indray zany ty esorina indray zany ty vocabulaire album ty fa aloha dia efa atambatra ao daholo izy zany hoe ato amin'le type de contenu album zany gérer les champs satria ao ampanaovana les champs zao de asiako hoe tag ihany koa non tsy manao zany satria efa ato amin'ny champ existant izy de asiako hoe tag fotsiny autocomplétion de terme ok zay tag de illimité enregistrer les paramètres vita zany iny ny momba ny champ ny tahirin-tsary album de ny affichage atao tsotra body images tag
tsy asina titre an'lay izy. Ok, enregistré zay. atao rapidapida atao malakilaky koa izy ity a. to open stream cold file down ty misy erreur satria tsy hitan'ny temporary folder ny dikan'ity de aleo a ovaina fotsiny hoe aiza ny misy ny temporary a mandeha akany amin'ny configuration vetivety a de makata amin'ny système de fichier système de fichier. Ok, it is it de atao chemin d'accès de public fichier chemin d'accès de temporaire aiza ny asiko anazy andramana raha ohatra ka mety enregistré tsekeny aloha ataoko atao amin'ny privé ato amizay tsisy mahita de aritra tsy mety dossier temporaire mise à jour. Ok, anaova mety eo de voasimbatsimban'iny ako atao ndray ny manaraka amizay zany iny amizay ny zavatra manaraka vita zany ny news de vita ny news de vita ny tahirin-tsary de ko reto resaka commentaire reto tsy maninona de tia ny menu ay anao ny menu amizay zany de avy apiditra ndray tsara rety tsirairay mihina koa ny ato vidéo vidéo koa angambany asina satria tsy de nanana an'le zavatra anaovana fampiatrahana vidéo zahay de ny fomba ampidirana an'le vidéo de ataoko hatrany ary amin'ny clip gasy ny amin'ny clip gasy de misy vidéo maromaro tonga de vidéo de mitranga zany zany efa vidéo atao avy any amin'ny YouTube le izy misy fomba anankiroa mety ametrahana vidéo de mampiditra ny média napiditra le module média zay sady afahana mampiditra vidéo amin'ny fomba amin'ny toerana maro ohatra hoe Viadeo, YouTube, Dailymotion sy ny sisa na koa toa de mampiasa fotsiny an'le YouTube Field le champ YouTube zany zay ngamba ny mora kokoa tsy mora moa zany fa tiako kokoa de zay ny tadiaviko atao amin'ny Google Drupal YouTube Field ty Drupal YouTube Field ty zany no ampiasaiko aloha tonga de installé izy copier l'adresse du lien de avy eo mandeha makato amin'ny module insérer installer un nouveau module de apetraka eto fotsiny le lien de installer zay de mila activena ina moa ny anarany teo YouTube Field ito izy zay. Ok, de rehefa activé io dia azo ampiasaina de afaka manokatra type de contenu vaovao tsika zay atao hoe vidéo zay misy an'iny YouTube Field iny zao tsika zany de miditra indray anao type de contenu vaovao ajouter un type de contenu non vidéo ato indray zany raha apiditra vidéo avy any amin'ny YouTube aloha satria avy any amin'ny YouTube ihany no nanaovako anazy de avy eo 14 minutes sady zay lany enregistrer ajouter des champs de asitsika hoe misy titre izy de misy explication de misy YouTube vidéo zay ngambany zay ihany ny ilaina
azo asiana tag ihany koa raha ilaina dia amin'izay ny ato le tag koa zany raha ohatra ka hoe raha mikasika ohatra fotsiny ohatra zao hoe katolika dia mitranga daholo na vidéo na vaovao na sary momba an'izay katolika izay ohatra fotsiny iny dia atao hoe enregistrer. C'est paramètres s'appliquent ok enregistrer vidéo dia anankiray ihany no ampidirina no azo ampidirina dia avy eo enregistrer paramètres dia ny tag tsy miova dia enregistrer paramètres zay vita koa iny zany vidéo. Ny affichage rehefa manokatra an'le page anankiray misy vidéo dia mitranga aloha le anangambany vidéo na mitranga voalohany dia fanazavana eto ambany zany hoe tsy asiana étiquette koa izy YouTube vidéo dia fanazavana eto ambany normal YouTube vidéo tonga dia le vidéo mihitsy no natranga. Ok azo amboarina avy eto hoe atao le ngezangeza ataoko an'ity 640 fa eo 480 ity dia inona avy ny esorina loopback vidéo hide video titles and uploader info as well as hide video controls hide video control after play begin dia ilaina hide video annotation by default aiza le hoe hide video annotation by default always hide video title and uploader loopback of video loop the playback of video play video automatically tsy maninona zay tsy maninona zay enregistrer zay koa zany vita koa zany iny type de contenu vidéo dia hiditra amin'ny zavatra manaraka amin'izay tsika hiditra amin'ny atao hoe view ny view zany zay mitrangany amin'ny zay efa automatique inclus amin'ny Drupal 8 dia mbola tsy inclus ato amin'ny Drupal 7 dia tsy maintsy installena. Ny view dia fahafahana mampiditra listana zavatra maromaro ohatra hoe listana node maromaro zany ohatra hoe listana vaovao na listana vidéo ohatra zay zany hoe tsy miankina tsy mikasika ny zavatra ny affichage-na zavatra anankiray fa mikasika affichage-na zavatra maromaro na collection maromaro. Inona moa ny mampatonga nanao an'izay dia ny antony dia satria afahako manao an'ity lisitra ity zany hoe ity lisitra ny vaovao ity bloc ity bloc fa lisitra na bloc sy ity lisitra ity ohatra ihany koa hoe lisitra ny latsoratra rehetra na koa ityko hoe lisitra ny tahirin-tsary rehetra mba ahafahana manao an'io zany dia mila mampiasa an'ilay atao hoe vue ako dia installentsika izay vue zay satria mbola tsy niinstaleko raha tsy diso ako satria raha niinstaleko izy dia hitako ato amin'ny structure dia mbola tsy niinstaleko izy dia installentsika Drupal views. Ok Drupal views araka le niteneniko teo dia hoy izy hoe views is in Drupal 8 core zany hoe efa tonga zany dia installé amin'ny Drupal amin'ny Drupal 8 izy fa amin'ny Drupal 7 izy tsy maintsy installena copievantsika le lien misy anazy dia mandeha ohatra amin'ny mahazatra sika modules dia installer nouveau module dia tag view dia avy eo izahantsika activena raha ohatra ka mbola totoa dia possible views activena tsy mety activena fô izy mila tools mila module hoe tools zany efa niteneniny ato koa angambany izay fa zahako ny tsinjery Drupal 7 version of view requires the chaos tool suite dia mbola installena koa zany iny 7 dia copier l'adresse du lien dia installena koa zany nako eto amin'ny installer un nouveau module hatrany dia avy eo installer zay dia avy eo enable newly added module zany jevantsika ary ambany ary ny views raha ohatra ka efa azo installena amin'izay views sisy views UI no apetrako dia hoe mila activena ny chaos tools dia activena continuer dia amin'izao izy zany activer sady installer dia ampisehoako anao rehetrarehetra inona ny ilana an'iny views iny sady ho ampiasaintsika mantsy izy ho ampiasaintsika izy fa tsy hoe ampiseho fotsiny araka ilay niteneniko teo hoe fampisehoana lisitra na zavatra maromaro lisitra na contenu maromaro mitovy karazana na mitovy zany hoe misy ifandraisany zany hoe relier zany dia ny vue dia hitantsika anato amin'ny structure vue
ato zany ataoko ety amin'ny raccourci koa le satria ilaina matetika de am'izay mankety fotsiny isaky ny mampiasa an'le vue dia atao am'ty zany a de zavatra ataoko voalohany zany zao a hampiseho ny lisitry ny actualité rehetra zany hoe ity zavatra ity raha efa tena dinihana ty hoe lisitry ny actualité ty ny lahatsoratra rehetra ny vaovao rehetra lisitry ny news dia mandehako aloha manao hoe ajouter une nouvelle vue de atao amin'ny nouvelle vue zany ataoko fotsiny hoe news ny anarany de avy eo a description tsy asiako afficher de eto am'izay ny voalohany indrindrany amin'ny vue izy hoe afficher contenu du type news étiqueté avec de tsy asiako trier par le plus récent d'abord de misy fomba misy zavatra anankiroa meny ato a créer une page misy ny listre zany na koa créer un bloc dia eto ako araka teneniko de misy ty zao le listre ny vaovao misy an'le pagination 1 2 3 etc fa ity page fandraisany ty ndray a ty amin'ny page fandraisany ty ndray a ty bloc ny vaovao zany hoe misy ny vaovao farany dika zay zany sady ilaiko a le page no ilaiko ny bloc de ilaiko aloha zany ny page de ilaiko ny bloc de satria ity site ity a efa ho site amin'ny teny malagasy alohany voalohany indrindra jerevako alohany raha ohatra ka inona ny configuration langue ato langue ary to tsy mitranga zany configuration langue inona langue ato English French malagasy de fao malagasy zany ny par défaut de ataotsika malagasy a misy olana le manao site malagasy par défaut satria tsy hitany Google le tsy eken'ny Google le izy fa zany hoe tsy maninona ina sa ataoko italiana ihany ny atao malagasy aloha fa hita rehefa feo tsy manjary zay publicité apetraka ao de tsy avelan'ny Google mitranga tsy azona vola fa tsy maninona aloha andeha amin'io de verina atao amin'le ajouter vue zany tsika dia créer news titre de la page ataoko hoe vaovao zany satria eny atao hoe news ataoko hoe vaovao titre du bloc vaovao de eto amin'le page ozy izy hoe chemin news izy de hoe andrana fampiarana RS Claude news zany hoe tovy amin'ny ato ihany zany satria tatoko na de zany ary mba news ihany chemin ty ambony ty dika zay zany a tsy ahetsiko iny ny format d'affichage en formaté de liste de résumé dia amin'ty fotoana amin'ty avelako am'izao alongany avec les liens éléments affichés ataoko nanao firina mitranga maromaro ihany le tsy mahay manisa roapolo ataoko roapolo zany a utiliser une pagination mazava ho azy créer un lien de menu ty zany le hoe vaovao tokony isy menu vaovao ato fa zany hoe mbola tsy apetrako iny fa manaraka ataoko inclure un flux RSS ilaina koa iny fa mbola manaraka koa ataoko de ny anankiray créer un bloc titre du bloc vaovao ty zany le bloc eto ndray ty le tsy amin'ny page d'accueil titre du bloc vaovao format d'affichage ataoko hoe en formaté de liste koa de titre des champs azo ampiasaina izy rehefa aveo élément par page ataoko hoe 10 tsy asina pagination fa asina le hoe suite izy rehefa aveo continuer et modifier de alohan'izay dia continuer et modifier nataony teny any de alohan'izay tonga de enregistreko aloha fa manjary sao de very inona zany page voalohany ty zany le page ny vaovao de ohatra zao zany no hita zany hoe misy titre de misy le vaovao de misy tag rehetrarehetra de misy titre de misy vaovao de misy tag nefa tsy zay am'le page zay tsy zay zany zavatra tiako hita fa zavatra ohatran'izao zany hoe misy titre de misy sary kely de misy sombina vaovao
de misy an'ity hoe mort ty na hoe plus zay zany zavatra tokony iseho dika zay zany a ty zany mety a fa ny une show a tsy ty lahatsoratra ty tsy fampitinana lahatsoratra ny tiako aseho fa fields dia ataoko hoe apply to this page only apply to this page tsy ovakikilo ny ambiny a fa eto am'izay zany inavy le champ ilaina am'izao zao manao hoe lahatsoratra fotsiny lahatsoratra lohateny de ohatran'izao zany no mitranga eo lohateny fotsiny de ohatran'izao mitranga eo tonga valala avy be ny orana fa mbola mila koa araka le soratra ato a mila sary ako de mila texte dia avy eo manampy azany hoe inona ny ilaiko image mila sary ako a tadiaviko a izany lahatsoratra image ao amin'ny article ny misy anazy de apply to this page za zany zatra manao an'ity hoe ty page ty fotsiny ny ampiasaina fa am'izay tsy manova ny zavatra hafa ry ambadika na hoe manova zavatra ny ambadika de mba tsy voakasika ity hitantsika ihany dikan'izany rehefa avy eo de avy eo create label tsy ilaina satria ato tsy misy sary akory ny hoe tsy misy soratra hoe image de zay misy sary fa tonga de sary fotsiny zany ilaina de avy eo lié amin'ny zany hoe rehefa cliquena le sary de maka izy de ato izy tsy nisy tam'le teo aloha tsy misy tam'le teo aloha fa ataoko hoe lié am'le lahatsoratra le izy image style dia ataoko hoe medium zany hoe ny habean'le sary zany am'izao de misy karazana sary par défaut anankitelo akoatran'le original hoe thumbnail medium large de ny anako zany atiako an'ity medium ty le 220 par 220 io 220 par 220 tsy hoe coupena na hoe lasa ohatrany eo akory le izy fa 220 zany maximum raha ohatra ka sary lehibe izy a sary mitsivalina izy a de ataony 220 ny largeurany a raha sary lava izy a sary mitsangana de ataony 220 ny hauteurany de ataoko 220 par 220 zany le izy a de raha ohatra ozy izy ka hoe multiple fields zany hoe raha ohatra ka hoe misy sary maromaro de ina ny atao de izako hoe raha misy sary maromaro a dia asehoy a ny sary anankiray ihany hatrao amin'ny voalohany de zay tsy misy ninina zany sary anankiray fotsiny fa tsy sary manjary mampiseho sary maromaro izy de apply am'izao zany a ny zavatra mitranga de lohatsoratra de sary de raha ohatra zany ka manao an'ity tsika dia tokony hitranga ny sary ny sary attaché aminazy io attaché am'le arak'le nijerentsika tato amin'ny type de contenu ato amin'ny type de contenu mantsy a am'le news misy fichier sary image de zay sary apetraka miaraka am'ity zany a no mitranga eo fa tsy le sary ao anaty texte mazava ho azy de ny ilaiko indray a dia sombin-dahatsoratra ohatran'ity am'izao fotoana zao ka raha ohatra ka mampiditra hoe ao anatin'le champ ilaiko zany a manao hoe add sombin-dahatsoratra ohatra body apply this display dia tsy asiako titre iny satria tsy asy titre ana body dia ny line de plain text trimmed summary or trimmed zany hoe texte manontolo tsy misy ninina texte defaut aloha izy texte manontolo vao haingony rehetrarehetra plain texte tsy misy haingony a trimmed summary or trimmed le tapaka izy ny antony tsy andraisako an'reto andrasany hoe ataotsika hoe trimmed atao hoe 600 ataotsika hoe akelezina 300 caractère de raha manao an'ity zao de hito ambany hito le izy tsy de fo ve zany sa trimmed body trimmed 300 tiako zany de lasa 6000 apply to this display de raha manao an'ity zao de atranga n'le singana ny sary tsy mitovy zany izy tsy hitovy ohatran'ity de zay mampatonga anako sy mampiasa nyreto zavatra niteneniny reto fa tsy mampiasa nyreto zavatra niteneniny 1 2 3 4 reto fa za zany nainstalle zavatra anankiray indray enregistreko any aloha zany arany
miinstaller zavatra anankiray indray a ataoko hoe smart stream RuPaul smart stream ty module smart stream ty zany a misy option maromaro ahafahana manapaka an'le izy de ty ny installentsika copier l'adresse du lien de manao installation ny module indray zany aloha tsika am'izao smart stream raha ohatra ka misy tsy azonareo de afaka mametraka fantaninao amin'ny YouTube ihany